FEON-GAZETY miaraka amin'ny namana mpanao gazety Ady Zarandrenatoandro no hanolotra ny FEON-GAZETY androany anio atoandro. Ty FEON-GAZETY ty tena FEON-GAZETY aloha satria tany anaty gazety tany le izy nalaina. Ty ranamany ty natsoina hoe sabotsy. Izy io de sady mpanatotosa horonan-tsary no ataoko amin'ny teny frantsay alatsinainy indrindra, acteur, réalisateur, comédien, scénariste, inona koa ny afaka atao amin'ny horonan-tsary. Zao hoe atao amin'ny teny tsotra de zao hoe sady bouton patron. Izy satria izy daholo nanodina ny horonan-tsary ny ray manontolo efa manodidina 10 zao nisan'ny horonan-tsary nataony. Long métrage io. Long métrage film lava fa tsy film fohy. Ary tokony manao film fohy te ampionina milaza. De ty horonan-tsary ty altsoina hoe nofiny wood satria zao fomba nanazavany azy rehefa nataon'ny gazety Le Monde interview izy hoe le cinéma afghan c'est une nofiny wood parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas aucune aide, pas de matériel, rien. Tsisy ninina zany, tsisy ninina satria izy rery nanao izy miaraka amin'ny caméra anankiray. Zany hoe misy ny Hollywood. Misy ny Hollywood, misy ny Bollywood, misy koa ny Nollywood. Andeha raha antsika le documentaire kely bande-annonce ty fa mikasika an'le nofiny wood io. همه شما سلیم شاهین رو دوست دارن یا نه؟ بالیوود بیلیود افغانستان سینمایش بیلیود به خاطر که به پیسه عجیب است در شما نمیمانند موره فیلمای درمنده رو ببینید. وكالعزيز يا دانشتوني بالبصر تو عشقك الو دريس يا قدم باز يا قدم پیش آره میکنم کیش ده خوب فاز کرده برو فاز سینما گفتم برای دیگه درس است اگر انسان از سینما خوب استفاده کنه بسیار پیشرفته میشه Ienzany indrana maniny malaza be mihitsy iny any Afghanistan any. Tena tombony amin'iny de tena tsy mizara amin'ny tombom-barotra fa lasa ny daholo. Ane? Fa izy ohatra manao col roulé foana. Tena tsy manam-bola fidanana akanjo kosa izy koa. Invité tany amin'ny festival de Cannes farany teo izy, iny indranamany iny, iny sabotsy iny. Fa ty manaraka ty indray mikasika ny resaka famononan'ny Kim Jong-nam izay rahalahin'ny Kim Jong-un. Niseho tany Malaisie tany izy ty tamin'ny 17 ny volana febroary lasa teo. De raha ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana tany Malaisie de misy ifandraisany amin'ny fananany vola be ny antony satria nompoizina zany ny antony nahafaty azy. De efa miodikodina amin'izay vola be zay hita tao an-trano moa zany ny fanadihadiana amin'izao fotoana zao ary araka ny fantatra de nisy service de renseignement américain niresaka tamin'ity ranamany ity talohany izy voapozina io. Zay no ambaran'ny gazety Libération fa amaranantsika azy niresaka fanatanjahantena izay nazahoan'ny Golden State sy ny Game 5 ny NBA farany teo. Champion moa zany zareo niona tamin'ny Cleveland 120-129 ny score. Baolina be mihitsy ary voaositra ho MVP tamin'ity taona ity Kevin Durant. Raha afaka rahantsika le extrait kely mikasika an'le NBA farany teo andeha rahantsika. Steve Kerr, to use an old Greg Popovich phrase, says he hopes his team has the appropriate fear in this series. Thompson kicks it out, Draymond Green, who hits a three. Rebound for Pachulia. Thompson the fake, one dribble, fires. James again. Curry gets in, left-handed, shot is good off the glass. Curry to Green, alley-oop, Iguodala once again. One of the great playoff runs of all time is complete.
ino ny tontolon'ny basket fa mbola resantsika. Stephen Curry sy Ray Durant zany zao no mafy be any États-Unis any. Ty amintsika Ardanza mafy Ty be. amintsika Ardanza sy ny Rina. Ena zay ve ny FEON-GAZETY? Zay. Mba faranao raha le FEON-GAZETY? Izay ny FEON-GAZETY amin'ity androany ity, manasanao tsy hiala eto amin'ny Midi Ma'nifik ka hatramin'ny ray latsaka 10.